Andry Rajoelina tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy. Syndicat ny mpiasan'ny Mesupresse manome 2.70 rany fanjakana. CEPE nitaranja problème sy ny kajy no tena manahirana ny ankizy. Ankasitrahako hatrary ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity takarivan'ny alarobia 4 ny volana jona ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika avy hatrany ary no anomboantsika ny fampahalalam-baovao efa didim-panjakana izao no itsahin'ny CENI amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana mbola miezaka manamary tena ina nefa izy ireo hoy nambarany sekretera jeneraliny atoko HVM androany. Tsy azo itokisana hoy izy fa fifidianana madio sy mangarahara no hisy ato amin'ny firenena. Manaprofy izany tsy fanarahan-dalàna izany. Eo ihany koa moa ny momba ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana ho avy. Nambarany solombavam-bahoaka Marsan Rafidy Manana. Nzavandre Mahefa, Tahiriny Aina. Tsy manaja lalàna ary manitsaka tanteraka ny didim-panjakana izay navoakatra ny amboalohany mikasika ny fehim-potoana navaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ny CENI na inona lazaina hoy avy amin'ny antoko HVM androany. Fanamarina tena ny fanambarana nataon'ny CENI fa manara-dalàna izy ireo amin'ny fikarakarana ny fifidianana io hoy ny fanazavana. Zavatra ataon'ny CENI am'izao ny mivaona miala tsikelikely ao anatin'ilay didim-panjakana. Tsy fantako hoe izy mandika lalàna. Ny CENI ny tsy natao ambony lalàna ary tsy natao hitsara tena. Fomba ono moa no anekena hoe note de service, note interne ny CENI zay soniavy ny secrétaire exécutif no hanafoana didim-panjakana apetrako am'zareo le fanontaniana. Ianao marafim-panjakana anao de tsy maintsy mijery foana hoe inona ary ny fiantraikan'izany amin'ny lafiny lalàna. Fa tsy akory atao fotsiny le izy arakaraka izay mampety ny CENI amin'ny fitiavany azy de zay mba tonga nay miahiahy aiza marina ary fahaleovan-tena n'ity CENI ity. Satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao raha maro tena izy nefa fa hitapoko hitapirenena fandikan-dalàna atao amin'ny CENI de sarotra ao anay raha ny tena tokony hoe izy no hatoky ny asa zay mety ho avoaka ny CENI na ilay lisam-pifidianana. Raha ny lafiny arabola milaza ny amoaka didy ny fanjakana hamenona ny volan'ny CENI ahafahana manatanteraka ny fifidianana. Lanina nandritra ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana mantsy ilay 5.70 miliara ariary izay nomen'ny fanjakana tao anatin'ny teti-bola fototra na ny LFI. Raha toka 5.70 miliara ariary ny teti-bola azahoana manatotosa fifidianana eto amintsika hoy ny CENI. Endrika tsy fanaran-dalàna hafa koa no ataon'ny mpitondra sy ny CENI amin'ity resa-bola ity hoy ny fanazavana. Lalàna hoy dia mametraka tsara hoe rehefa urgence zany hoe misy zavatra maika angana toy ny cyclone toy ny avandra toy ny rivo-doza maro zay natao urgence de afaka mamoaka manao manapa-kevitra ny fitondram-panjakana anome vola ny fifidianana efa prévu tsy urgence zany. Noho izany de tokony raha nara-dalàna ny fitondram-panjakana de tokony manitsy ny teti-bolam-panjakana, manitsy ny atao hoe LFR zany manao ny LFR mba ahafahana solombavam-bahoaka manamaritra an'izany mahafantatra hoe nakaiza zany le vola atao de atao amin'ity ndray zany manova zany satria inona moa ny ilaina ny LFI, inona moa ny ilaina ny LFR. Ny LFI dia manomboka ny taona de zao ny vola ampiasaina amin'ity taona ity. Raha ohatra ka tsy ampy zany iny de miverina ty amin'ny assemblée hoe zao ndray zany vola satria tsy ampy aiza nanalana aiza nanampiana zay no mahatonga anay miziriziry hoe tsy manara-dalàna ianareo raha ohatra ka tsy manao LFR. Volana vitsy tsy ahatongavana amin'ny fifidianana araka izany mbola mampanay ny mpisehatra politika isan-tsokajy ny fanatotosana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia ny ampy anarana vaovao manodidina ny 900 no tafiditra ao anaty lisitra vonjimaika navoaka ny CENI taoriany fiafarany fandraisana ny anarany mpifidy ny folo jona lasa teo ho an'ny fokotany Alasora. Androany maraina no tonga teny amin'ity fokotany ity ny lisitra vonjimaika vaovao. Manana 20 andro indray araka izany olom-pirenena anamarina sy anoratra ny anarany eny anivon'ny fokotany. Fanadihadiny onja lalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomalala.
Androamaraina ny tonga teny amin'ny fokotany roapolo mandrafitra ny komina Alasora ny lisitra mpifidy vonjy maika anavoaka ny Zeny. Ny tombo hatrany amin'ny enjato ireo olona vaovao tafiditra ao anatin'ny lisitra vonjy maika ho an'ity fokotany Alasora ity. Manodidina ny 200 ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra teo aloha ary tafakatra 17 sy 700 izany ho an'ity lisitra mpifidianana voatonga ity. Mbola mitohy mifandraisana ny anaran'ireo tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisitra teo aloha ary ireo vao feno 12 taona sy mifindra-monina ny tena manoratra ny anarany eny anivon'ny fokotany amin'izao. Mbola tsy nisy olona tonga nanamarina ny anarany ao anatin'ilay lisitra vaovao kosa nefa ireo mponina ao amin'ity fokotany ity. Ty lisitra mpifidy ty lisitra vonjy-maika ity dia tonga teto amin'ny fokotany anio alarobia 7 efa any amin'ny Seny no nanatitra an'izy tety amin'ny chef d'arrondissement dia chef d'arrondissement indray no mitsinjara an'ilay lisitra isam-pokotany. Eo amin'ny 10 mahery tany teo aloha fa ankehitriny izy efa misy fitombony. Le fandraisana eny anarana aloha an'izay olona tonga eto mitondra hoe mbola tsy voasoratra anarana dia mandray zahay dia le fivoahany birao moa mazava azy fa mivoha sabotsy zahay, sabotsy maraina dia après midi koa zahay mba mivoha. Ho anay manokana zao le olona 20 taona le vao navita kara-panondro aloha zany zao ny tena hita hoe misongadina hoe betsaka hosoratana fa ny akamaroan'ilay olona izay tany tanàna tany efa betsaka ihany zany efa voaray anarany efa tonga ato amin'ny fokotany indray zao ny lisitra vonjy-maika ka entanitsika mba namarina ny anarantsika ao anatin'ilay lisitra. Amin'ny alalan'ny peta-drindrina no ampahafantarany avy eo anivon'ny fokotany ireo mponina ny amin'ny fahatongavany lisitra vaovao. Misy ihany koa mifampahafantarana am-bava ataon'ireo komity isaky ny vakiparitra. Manana 20 andro ny olom-pirenena hanamarinana ny anarana eny anivon'ny fokotany sy anoratana ny anarana ho an'ireo tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisitra mpifidy. Ny pejiny politika hatrany famitaam-bahoaka no nataony Andry Rajoelina hatramin'izay tsy nananjo irosaka ho fidina ho filoha am-pirenena ny tenany ary tokony hametra-pialana tsy misy atakandro satria tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy hoy ny nambarany Faniry Soerinaivo. Miparitaka atao anaty tambazotra sosialy ny filazana fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filoha ankehitriny nanomboka ny taona 2024. Aniparitaka tao anaty tambazotra tserasera ny ampany tamin'ny gazety mpanjakana frantsay ahitana ny lisitra ireo teratany vahiny hanazo ny zoam-pirenena frantsay. Ao anatin'izany lisitra izany ny fianakaviana Andry Rajoelina. Raha ny hita ao anatin'ny gazety mpanjakana frantsay dia ny taona 2024 ateo amin'ny 40 taona ny no nahazo izany izy mianakavy. Ny prime ministre sy ny ministry ny atitany frantsay tamin'ny fotoanandrony no nanao sonihy any antota-kevitra. Raha ny lalana mifeny zoam-pirenena malagasy ao anatin'ny 240 nefa nojerena dia mamaritra fa tsy mahazo mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony ny olona feno taona maka ary nahazo zoam-pirenena hafa. Izany hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny filoha ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 2022 ary tsy marina ny filazana hatramin'izay fa mizaka zoam-pirenena misy aroa ny filoha Rajoelina. Dia rehefa adiniana zany izay hoe tsy manana ny zoam-pirenena tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy izy tamin'ny fotoana nametrahany candidature ilatsaka ho fidiana tamin'ny 2018. Dikan'izay dia tsy manan-kery ny fahalanina Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy manan-kery ny fahalanina Andriamatoa Andry Rajoelina. Dikan'izay dia foana tanteraka ny mahafiloha-pirenena ny Andry Rajoelina manomboka amin'ny daty androany. Ary démissionnaire d'office no anarany. Izy izay olona rehetrarehetra mizaka ny zoam-pirenena frantsay anisan'izany zany Andriamatoa Maire Vaza na Nandry Tsitohaina izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay akoatra ny mahagasy anazy. Tokony tsy hanan-kery avokoa araka izany ny zavatra rehetra nataony Andry Rajoelina nandritra izay fotoana nitondrany ny firenena izay ary tompona andraikitra voalohany amin'izany ny tenany sy ireo mpikambana tao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2024. Azo atao tsara ny manao ny motion d'empêchement ny filoha ankehitriny hoy ny mpanao politika. Reny natao hoe fait nouvelle reny zany zavatra azo vaovao afaka hatrandrana amin'ny lafiny juridique dia mazava ho azy azo atao tsara no mametraka ny ataontsika hoe motion d'empêchement
io anivony antemeram-pirenena afaka miroso mankaraha mihitsy satria le vahoaka mihitsy no voafitaka tao anaty fanapaha-kevitra ny raisy ny filoham-pirenena zay feno fitaka raha ohatra ka taona 440 izy no efa nanana an'izany zo nangataka moa sy nizaka an'izany zom-pirenena français zay tsy tokony afaka hirotsaka izy nefa mbola ny taratasy mpanjakana napetraky ny teo anivon'ny ACC sy ny teo amin'ny tantora taratasy teo anivon'ny CNI zany nafanana ndray ny taratasiny irotsahan'ny filoham-pirenena dia hosoka satria misy zavatra nafenina tao anatiny tao. Nanaitra ny maro moa ity vaovao ity ary betsaka ireo nametra-panontaniana hoe ny Frantsay ve izany no tena nitondra ny firenena hatramin'izay? Mbola mendrika hitantana ny firenena ve ny olona mamita bahoaka tahaka izany? Andrasana izay mety ho toy ny tiraraha ity. Vaovao ny politika hatrany manabaribary ny didijadony eto Madagasikara ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao manoloana ny herim-pamoretana sy ny sakatsakana tao amin'ny antoko-panohitra. Tahotra mafy amin'ny fifidianana ary mamafa tanteraka ny demokrasia ihany koa ny mpitondra amin'izao. Hoy indray ny nambarany solombavambahoaka izay voafidy tao Mananjary Mamihaja Charlot. Fanadihadiany ny Zavandremahefa sy Tahiriny Anatrany. Arakaraka ny mahakaiky ny fotoana irosona amin'ny fifidianana no voamaika mampitombo ny fifandirana ara-politika eto amin'ny firenena. Tatoato manao toy vakana ny sakana sy ny ramatahora ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo antoko politika manao fitetezam-paritra sy kongresy-paritra izay voafaritra ny lalàna fa zon'ny antoko politika ny manantanteraka izany. Isan'ireo iaran'izany matetika ohatra ny Filomary Karavalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara ataon'ny zavanisy tany Analavory atany Mahajanga ary Mananjary farany teo. Fahitako ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao dia matahotra fifidianana dia miezaka minimize zany hoe iezahana ny akely indrindra ny herita mason'ilay mpifaninana satria tratran'ireny ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana tratran'ireny koa izahay atao amin'ny Miavatoro dia ireny aminany atao hoe magnabaribary ny didijadona misy eto Madagasikara. Aza digny fa mampasiafo anao raha nanao ny pré-campagne ny fitondram-panjakana ankehitriny dia navelan'ny fitondrana R-Razoanary Mampianina nalalaka be ary tsy nisy nagnam-pony vahoaka malagasy hoe rehefa ity régime ty ny amin'ny toerana dia hiverina hamoroporotra ny vahoaka malagasy hamono sy andevigna impito mandevitr'olona ny demokrasia sy ny fahalalahana manao hevitra. Tokony avela malalaka ny rehetra ny hevitra raha tena mahasasy manakambo ny mpitondra ankehitriny ho ihany ny fanazavana. Raha tena sahanareo sokafy akalamanjana aza sina sakansakana intsony amin'izao roa volana mahery kely sy ialan'ny filohan'ny repoblika zao ny fanehoan-kevitra magnerana Madagasikara fa aza sina sakasakana ho an'ny olona rehetra. Inona moa ny atahoranareo? Nareo ange impernasy. Fa fitondrana tsy mahavita azy izay raha atao bangy tokana ny tombana mahakasika ny fitondrana hoy nambaran'ny solombavambahoaka Fetra Ralamozafim-Bololo Androany. Fisehosehoana no betsaka fa tsy misy asa tanteraka nampitandrana ny tompon'andraikitra mivantana amin'ny fanakatsakanana sy ny ramatahora atao amin'ny antoko Madagasikara ihany koa ny tenany nandritra ny fanazavana ny fifandonana sy ny korotana manome baiko hoy ny fanamafisany tao anatin'ny fandarana miara-manonja Androany. Mamintina amintsika izay fandarana izay ary ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Miiba ny fampandrosoana eto amin'ny firenena noho ny tsy fahafantarana ny laharam-pamiaina sy ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra. Profo mitohaka amin'ny tenda ireo fampanantenana pokaty atao amin'ny malagasy. Lasa endrika fisehosehoana fa mahavita azy fotsiny izany kanefa mifanohitra amin'izay ny zava-misy. Ny ankamaroany zany tetikasa napetraka ary efa nanomena tetibola. Ny ankamaroany ane ka tsisy tanteraka e. Ny zavatra madinidinika kely no lasa natao solony hoe oentina mahavita kely efitrano kely anankiroa dia nambara fa hôpitaly manara-penitra na sekoly manara-penitra dia nilokolokoana mba harevaka bela izy. Dia ino nentina mirerena vita zavatra ho fitondram-panjakana zao. Fa nanao ahoana le tetikasa rehetra goavana. Nentina nambabona sy nangalana ny fon'ny vahoaka tamin'ny mbola fotoana ny fampelezan-kevitra, mbola fotoana tsy teo amin'ny fitondrany zao Andriamatoa Rajoelina zao. Sy zao ekipa zao aiza fa potipotin-javatra nentina nyrehare nentina natao tapo-maso andrendrehana saim-bahoaka zany no misy teto. Nitondra ny aiainy ary miantso ny sina fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fanapahan-kevitra atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra mahakasika ny fanotana ny vola 50 ariary atao volamena any Turkia ity solombavambahoaka ity fanapahan-kevitra izay mety miteraka famotsim-bola goavana. So dia ny volamena na ondra na tsokisokotany no avadika any dia fomba andiovana an'izany
de mody araraotina ny fa 10 taona ny banky foibeny Madagasikara de ho atao an'izao lay volamena ondrana any so de malo misy volamena fanampiny zany ko fanontaniana zavatra mety hitranga de natsofoka any am'ilay orinasa turka ihany ko ny volamena fanampy mety ho 2 tonnes mety ho 500 kilao mety 7 kilao de hoe tiako avadio mba anadiovana azy satria endrika blanchiment zay resaka fanadiovana vola maloto zay mba hiverina ao am'le circuit mba hiverina ao am'lay tsena ao am'le ihany mba ho diovin'lay tsena sy le circuit ilay zavatra maloto endrika blanchiment zay ka mba tsy siny zany fanontaniana zany mba ampisavany aya takina amin'ny fitondram-panjakana ny conseil des ministres zay nandray ny fanapahan-kevitra ny hoe iza le orinasa nampiakapeo manolola ny fanakatsakana sy nendrim-pamoretana atao amin'ny antokotiko Madagasikara mandritra ireo asa tanterana ny solombavam-bahoaka azo feno ny fahafahana sy fahalalana mivezivezy sy maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ka tokony afaka misitraka izany izao izany ny rehetra aiza ny andinin-dalàna mba avoay aminay hoe fa samy mahay mamaky teny eto avoay aminay hoe aiza ny misy fandrarana tsy andeha ho any an-tsena na hoe fandrarana tsy vezivezy eny amin'ny lalam-bahoaka na eny ambony trottoir tsy misy an'izany mihitsy voasoratra ao anaty andinin-dalàna na kely varavetika zao atsara aoka izay fa kely sisa amin'ny fotoana ry zareo de hoe sorina aminareo zany fahefany zany ho averina amin'ny vahoaka izany ka ianao mampivory rehefa ianareo sy ny filoam-pirenena sy ny ekipan'ny mpitondra ny atokony volomboasary de mahazo manao any am'izay tiana tanterahana aza manao mizana-tsindrinira andriamato minisitra mbola ho adininy ianao aoka tsy ho avany amin'ny fanatanterahana ny asanareo no iaviny ny fanafotonana sy ny korotana dia mampitandrina ihany koa izay mahakasika izay ampatsahivina ny rehetra fa ho tanterahany any amin'ny magro tanjombato ny ray joloa izao ny congrès national ny atokoti fotoana natao andravonana ireo fenkevitra rehetra teny amin'ny faritra fa ihany koa anavaozana sy anatsarana ny fitsipika sy ny vinam-piaramonina entiny antoko ampandrosoana ny firenena indrindra ny fanamafisana ny firaisan-kina anatin'ny fahasamihafana lafombavao fa tanteraka kosa indray ary de manome 2 ny fanjakana ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo hanomboka ny alatsinainy izao raha toka tsy mivaly ny fitakiny izay efa nandrasana tao anatin'ny 10 volana Nzavandriamaefa tahiriny aina indemnité de technicité famadiana ny budget autonome ho lasa budget général antsojay ataon'ny tompona andraikitra sasany amin'ireo mpiasa ireo antony telo ireo nanaova ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fitakina nanomboka ny 12 septambra 2024 folo volana tio arina tsy misy voka ny fifampiresana sy ny fitakina natao ireo mpiasa eto dia ao anatiny tena atao hoe fahasorenana tanteraka zany zay mpiasa satria ampandrina disa ary mikarakara ny tombotsoan'ny lehibe ato mikarakara ny tombotsoan'olona rehetrarehetra fa nenay mpiasa ato tsy mba voajery ka izay zavatra zay zany no miteraka an'izao fanomezana 2 ora manome 2 ora zahay manomboka ny androany fa manomboka ny latsinainy de tsy hisy mpiasa hiasa tsony anivony ministère central sy ny centre de recherche sivy raha ny PAT sy ny mpiasa rehetra zay mivondrona sy voakasika an'ilay fitakina mivondrona ao anatin'ity syndicat ity na intsy ireto mpiasa ireto anilaza fa tsy anaiky lembenana sy anaovana raha matahora intsony ka mampiakapeo zahay androany satria efa tsy rariny efa fanampena-tsofina kinga ny mpiasa ato anisan'ny mahakinga ny ato ny fanaovana atsonjay mahakinga ny tompona ndraikitra ato ny fampitahorana sy ny faneriterena mpiasa fa ny famahana olana sy ny fitsinjovana mpiasa tsy mahakinga ny zareo ohatra ny sokatra ny fandehany fa tsy mba TGV izay zavatra zay de tena mampime anay satria reo milaza hoe TGV zany tokony ainga mpandeha tsy maharaka ny dianao raha preze reo mpiasanao tsy maharaka ny dianao raha preze reo ministra tendrenao lasa ianao ny mahazotsiny anefa ny tompona ndraikitra ny tsy mamany olana ka zahay zany de tsy matahotra masomena ary zahay de tsy miemitra tsy mijanona ty fitokonana ty raha toaka
tsy misy ny valiny mahafapo ny mpiasa ampy zay ny fifampiresana sy ny fampandriana jisy izy fiatraikany ratsy amin'ny fampandehanana maro samihafa eo anivon'ity ministera ity ny fitokonana fahobe ao ataonay ho ny fanazavana ary mety afara amin'ny tsy fisiany fanadinam-panjakana bakaloria raha tsy misy ny vaolana entiny tompona andraikitra ny vokadrasy moa zany a de ny tompona andraikitra mety efa mahatsapan'izay satria ny mpiasa rehetra manao ny tasy rehetrarehetra mampiodina nyity ministera ty de reto mpiasa rehetra ao ny valopony baka ao ny fikarakarana ny baka ao ny karamany mpampianatra zahay ato no mikarakara an'le izy zahay zany de mikarakara ho an'olona fa ny tenanay zany tsy voakarakara manodidina ny arivo eo ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny sendika ny mpiasa eo anivo ministera ny fampianarana ambony ity naneo firaisan-kina tetsy fiadanana izy ireo androany ho fanarana ny tompona andraikitra ny vavaony fampianarana taranjam-bola manairana ny ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ny problème sy ny kady ary dia fameroso amin'ny famerenandesona sisany eny anivon'ny sekoly amin'izao saika tamin'ity herinandro ity avokoa vao niroso tamin'ny fizarana ny taratasy fiantsonana ny convocation ny eny anivon'ny sekoly isoroana ny mety ho fahaverezany amin'ny talata 20 jona ho avy izao no anaovana ny fanadinam-panjakana manerana nosy ka mpiadina manodidina ny 1,5 sy 5,000 sy 2,5 no hiatrika izany onjalalaina ranaivymanana andrakoty malala ao anatin'ny famerenandesina ny eny anivon'ny sekoly amin'izao herinandro mialohany hatrehana amin'ny fanadinam-panjakana CEPE izao ny taranja problème sy ny kady no mbola manansarotra ho an'ny mpianatra ka ireo taranja aloha ireo no tena mafisina sy anaovana fampiasana bebe kokoa raha ny fanazavan'ny mpampianatra amin'ny sabotsy ho avy izao vao hifarana amin'ny fampianarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadina CEPE ho an'ny sekoly iray etsy Akazomanga ary amin'ity herinandro ity no hozaraina ny taratasy fiantsona raha ny fanazavana trano dia ireo ankizy mahefa ny sarim-pianarana ihany no ahazo izay taratasy fiantsona izay ho an'ity sekoly ity misy kosa nefa ny fifampiresana azon'ireo ray aman-dreny atao amin'ny sekoly manoloana ny tsy azo anoarana ny anay manokana moa dia efa eo mpamerenana sisany sy mpamerimberenana ny lesona ny ankizy amin'izao fotoana izao efa azo lazaina efa milamindamina eo amin'ny 99% eo zany aloha efa assuré ny ankizy efa nisy ny examen blanc izay natao indroa taona moa zany arana tamin'ny sekoly fanjakana izy eo dia efa hitako ny lesoko tamin'izay hoe aiza ndesiko ny ankizy ny tetỳ amin'ny faritra Ambohimanarina moa dia tamin'ity herinandro ity omaly zao zay naka ny convocation dia eo an-dalana mihitsy izay ny fizarana ny convocation ho an'ny ankizy mba tsy hitebiteby ny ankizy hoe akatoka zay vao amena fa efa aminy mihitsy zao zay ny tovizana moa zany ho an'ny sekoly rehetrarehetra ho an'ny sekoly tsy miankina rehetrarehetra amin'ny fasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fandoavana écolage dia ny atao aminay manokana dia fifampiresahana foana fifampiresahana inona ny atao ahafahan'ny ankizy miatsika an'izay CPE izay dia eo amin'ny fifampiresahana foana zany ny tanam-baholana ny talata 20 jona ho avy izao niatrika ny fanadinam-panjakana voalohany ireo mpianatra taona fahadimy manerana nosy na tampenana ray faingana amin'ny 9 isanjato ny tanjaza malagasy hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ho anty tampenarana 2 3 ity raha oharina tamin'ny tampenarana tamin'ny taondasy 2,10 sy 5,000 sy 2,5 sy 10 sy ny mpiadana tamin'ny taondasy raha 2,20 sy 10,000 sy 5,000 sy 10 izy ireo amin'ity tampenarana ity ny 7,70 amin'ireo zazan'aliny fanadina CEPE ireo no manana tsy fahatombanana ara-batana eto Antananarivo nahitana mpiadana betsaka indrindra tafakatra 2,20 sy 700 sy 9,000 sy 1,000 izany ary mitsinjara amin'ny fitoeram-panadinana misy 2,70 sy 500 misitraka fampianarana amin'ny rafim-pampianarana rehetra toy ny zazalahy ny zazavavy malagasy io nambaran'ny ministra teo aloha sady pahy fiarahamonina Paul Rabary efa hita mipetraka ny fitoviana amin'ny ankizilahy sy ny ankizivavy eto amintsika na io azy ny antony maro mahatonga ny fialana andarana an-tsekoly manana ny maha izy azy amin'ny fampandrosoana ihany koa ny vehivavy ka tokony omena landy avitra solondrabe sy Andrakoto Malala 20 faingo 400 malagasy no sokajiana fa tsy manana fahalalana na tsy nandia fianarana 470 faingo 400 ireo nandalo ny ambaratonga voalohany ary tsy misy afa-tsy 2,700 ny tonga eny amin'ny anjerimanontolo araka ny tatitry ny RGP AS3
na ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana fahatelo nataon'ny instat ny taona 2012 500 faingo 700 ny tahan'ny lehilahy raha 400 faingo 700 ho an'ny vehivavy eny amin'ny fianarana ambaratonga fototra mandroso makany amin'ny fitovianjo afaka misitraka fampianarana mitovy ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy raha misy mahasamihafa ny salanisa dia kely dia kely tsy mihoatra ny 100 izany hoe mbola azo lazaina hoe vehivavy malagasy dia anisan'ny misitraka ny fanabeazana amin'ny rafim-pampianarana rehetra nanomboka rehefa rafim-pampianarana dia ifotony ka hatrany amin'ny rafim-pampianarana ambony marina koa nefany fa misy facteur be dia be mety singa be dia be zany mety mahatonga ny vehivavy eny anivon'ny collège lycée université mijanona tsy mianatra ohatra ny hoe mivoaka tsy nirina ohatra ny hoe falavirana ohatra ny hoe fanambadiana salamizay fa etsakilany koa misy koa ny facteur manosika ny lehilahy tsy mianatra ohatra ny voatery miasa ohatra ny hoe tsy ampivolany ray aman-dreniny ohatra ny hoe lavitra koa ny toerana misy azy dia samy manana ny facteur manosika ny ankizy hijanona fianarana ary ny tena hita ary dia hoe ny vehivavy mazoto mianatra koa no lehilahy mitana anjara goavana amin'ny fampandrosoana sy ny hoavin'ny firenena ny fahafahan'ny vehivavy mandrato fianarana manao tombo kokoa ny vehivavy raha ataon'ny fampitahana vehivavy dia efa natao hitatana satria natokantrano raha dia vehivavy mitatana azy ary ny vehivavy manana tao sensibilité kokoa eo amin'ny fitantanana sy mitovy amintsika lehilahy dia orienté amina résultat kokoa ny vehivavy orienté amina sensibilité kokoa zany hoe mahay mitondra kokoa zany vehivavy ka tombona amin'ny vehivavy zay ny fiarahamonina malagasy fotsiny no indraindray mieritreritra ny sasatsasany fa hoe mety misy tsy fitoviana amin'ny lahy sy ny vavy ny moa ny tena misy elina any ambanivohitra mifaritra mbola matanjaka be ilay kolontsaina enti-paharazana mametraka ny toerany vehivavy sy lehilahy amin'ny toerana samihafa fa raha ny lalàna raha ny zavatra iainana ary raha ny fanabeazana azo dia tsy misy mahasamihafa intsony ny vavy sy lehilahy mbola anatin'ny iray volan'ny ankizy isika amin'izao sofototra iray mila sitrahan'ny ankizy ny fampianarana sy ny fitoviana maro amin'ireo ankizy heverina ho afakely anefa no voatery misitaka amin'ny fiarahamonina noho ny tahotry ny fanilikiliana tanjona goavana andrasana avy amin'ny fanabeazana mpitaina amin'ireo ankizy ny fametrahana izay fitoviana izay eo amin'ny samy ankizy ny vavaony sosialy kosa indray ary ny vanim-potoana ny ririna toy izao no mahabetsaka ny malagasy miroso amin'ny famoran-jaza araka ny antotanisa nefa dia zaza iray no namony ainy 3 hafa kosa no niditra hopitaly tetsy amin'ny HIRA amin'izao ririna izao taoriny didipotra natao azy tandrevaka ataon'ny mpitsabo matetika no mahatonga ny loza amin'ny fanaovana didipotra hoy ny nambaran'ny mpitsabo sendra ny Andry Rakotomalala sy Avitra Solindray be hetsika fanao rehefa vanim-potoana ririnina toy izao ny fanaovana didimpotra faobe fanampiana ny mpiarabelona sy hanamaevanana ny ray aman-dreny amin'izao fotoan-tsarotra izao izany isan'ny mikarakara famorana faobe ny commune Alasora ny didipotra faobe izay hiteto fokontany zaza eo amin'ny 300 no ahazo an'izay didipotra izay atao anatin'ny commune Alasora ary ny 20 sy 20 ary 17 ny volana Jona no anatanterahana izay etsika didipotra faobe izay ny commune Alasora dia manao foana zany isa-taona nandritra ny fiboana raha dia mbola nanao an'izay didipotra faobe izay tsy tapaka na tamin'ny pentanana teo aloha izay nitohizako moa zany ataoko hoe fa mapolo taonany ary efa fomba fanao isaky ny 20 ny volana Jona fankalazana fety ny fahaleovantena zany mitaky fitandremana ny fanaovana didimpotra satria tranga iray nisy tetsy anaty azo isotry vao tamin'ity herinandro ity ny fahafatesana zazalahy kely iray ary napiditra hopitaly zaza hafa vokatry ny tsirambina nataon'ny mpitsabo izay namorona ireo zaza tsy tokony isy atahorana nefa ny fanaovana didipotra hoy ny mpitsabo amin'ny kapobeny hoe raha ankizy manana olana ara-pahasalamana zany hoe misy anomalia na misy tsy fitezana eo amin'ny taom-pananany izay ihany mila fanaraha-maso
eo ihany koa ny tranga hoe misy ny olona hoe tsy mety mijanona ny rano rehefa misy fery aminazy nany hoe hémophile zany iny zany hita mialoha ohatra amin'ny ankapobeny ohatra nisy fery mahazo an'lekizy na voarangitra kely dia tsy mety maina mihitsy le anina dia reny zany tsara kokoa ny mampilaza mpitsabo an'izay tranga zay mba ahafahana mandray précaution na hoe mesure hoe inona ny tokony atao mialoha anaovan'le didipotra ny zazakely matoa misy ny olana dia eo amin'ny fanatanterana an'le didipotra mihitsy no misy tsy fetezana zany hoe le dokotera na le mpitsabo manao an'lizy manao fahadisoana mahatonga an'izay tranga zay mety iseho. Mila homanina ihany koa ilay zaza mialohan'ny amorana azy. Dia misy an'le hoe prépuce na le hoditra kely mifono an'le sia kely le zazakely iny iny ny tsara indrindra zany ho an'ny ray aman-dreny torohevitra izy ity ohatra ny hoe ray volana mialoha na atao hoe tapa-bolana mialoha farafakeliny dia atao miroso memitra iny prépuce iny mba hanamora sy tsy hampasarotra amin'ny fanaovan'ilay didipotra zany. Ho an'ny etsy amin'ny Asiera dia zaza 5 eo isan-taona no tafiditra hôpitaly vokatry ny famorana azy ireo. Amin'izao fiandohan'ny ririna izao nefa dia tranga 3 sady no efa voaray. Ny vaovan'ny fahasalamana dia olona salama tsara 20 taona hatramin'ny 80 taona ary milanja 50 kilao no mihoatra no afaka manome rà. Tsy maintsy misy ny fitiliana atao amin'ireo olona amin'ireo raha voahango na mialony ametrahana azy eny amin'ny mpankin-drà. Karazana aretina 4 moa no jerena amin'izany toy ny sida, ny varasisa, ny hepatite B sy ny hepatite C ary ny tazimoka. Ary naviatrany sy ny raha ahitana ireo soritra aretina ireo. Tsy vidina ny raha ho an'ny hôpitaly Mpanjakana. Misy sarany tsy maintsy aloha kosa nefa ho an'ny marary any amin'ny hôpitaly tsy miankina. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala. Mbola vitsy ny olona mpamehy rà maimaimpony eto amintsika. Ny ampahadimy ny rà voahangony eny amin'ny toerana fitahirizana rà no avy amin'ireo mpanome an-tsitrapo ireo. Misy fitoerana fitahirizana rà 450 manerana nosy ary tehirizina amin'ny hafanana miabo 4 ka hatramin'ny miabo 20 degré Celsius ny rà voahangona rehetra. Tsy maintsy mandalo fitiliana ny mpitsabo ny olona iray mialohan'ny hanomezan-drà. Olona salama tsara, tsy taizana aretina, 20 ka hatramin'ny 80 taona ary mihoatra ny 50 kilao no afaka manome rà. Ny OMS dia mametraka hoe mba ny ray isan-jaton'ny mponina tokony manome rà tokony ho mpamehy rà an-tsitrapo fa zany manome rà fianakaviana dia tena mbola ambany dia ambany izay tazo zany eto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo ilay fitiliana misy karazana sokitra aretina 4 jerenao dia ny farasisa, ny sida, ny hepatite B, ny hepatite C ary ny tazimoka dia izay rà madio amin'izay fitiliana zay no tehirizina omena ny marary raha sana satria ka nahitana ireo soritra aretina ireo zany le rà dia tonga dia ariana avy hatrany dia ampahafantarina ilay mpanome rà izay toe-javatra misy zay mba ahafahana zany mandefa anazy any amin'ny mpitsabo. Alohan'ny irosona fanomezan-drà dia tsy maintsy miroso amin'ilay fanadiadiana erahana mpitsabo. Dia rehefa miteny mpitsabo hoe afaka manome rà ianao dia tsy tokony atahotra intsony zany isika izay vonona manome rà. Miteny mpitsabo afaka manome rà dia aza matahotra intsony fa fanavotanaina iny rà omenao anatin'ny fotoana 10 minitra. Indray mandeha isaky ny 3 volana ny lehilahy no afaka manome rà ary indray mandeha isan'ny 4 bolana kosa ny vehivavy. Misy vokatsoa ho an'ny fahasalamana ny fanomezan-drà satria manampy amin'ny fampidinana tosi-drà miakatra ary koa manampy amin'ny fanavaozana indray ny rà ao anatin'ny vatana. Fanomezan-drà ho anay manokana safana soavana satria sady manana tension ambony dia somary mba stable izy aloha dia eo ihany koa ny fahalalana satria rehefa manome rà dia mahazo valina analizy maimaimpona. Ezak'izay tsy mijery izay hanaovana n'iny rà nomenay maimaimpona iny. Mandry ny sainay hoe nanome zay maimaimpona mahavonjy olona iny satria ho anay manokana mba alaivo sara an-tsaina angera ohatra ka hoe misy mila rà arany nefa tsy misy en banque de sang tsy misy nanovidiana ary fa manome izay dia izay hanaovan'ny zareo anazy ihany. Manana fianakaviana zany aho tsy salama dia zazakely dia atony asiany zareo makaly le rà zany. Za mbola tsy manome rà mihitsy fa vao andro mihitsy zao manome rà mantsy zao vao sambany maka rà dia raha hitako hoe tsy dia misy effet secondaire le izy dia afaka manome foana aoriana zay. Tsy ny andraikitranay ao amin'ny sehatra ny fahasalamana ny famonjena aina dia izay no objectif anay nahatongavanay taty. Hitantsika any amin'ny hôpitaly fa be dia be ny olona mila rà. Misy sanatrian'izany mamoy ainy noho ny tsy fampian'le rà dia hitako fa zava-dehibe manome rà ho am-piarabelona ny famonjena ny olona miara-miaina aminay ihany koa.
tanko ny tovolahy sy tovovavy mba hamera ampiarabelona fa ilaina dia ilaina io mamela olona amin'ny famizan-dra io mamela ainy ianao rehefa mamera. Raha ny tokony ho izy dia tsy vidina ny kitapon-dra eny anivon'ny hôpitalim-panjakana. Tsy maintsy manolo ny kitapon-dra nampiasainy tamin'ny marary kosa ny fianakaviana ho andreo marary eny anivon'ny hôpitalim-panjakana hatrany. Misy kosa ny sarany aloha ho andreo marary avy any amin'ny hôpitaly tsy miankina. Misy sokajy valo ny rà, anisan'izany ny A+, O+, B+, AB+, A-, O-, B-, ary ny AB-. Ny rà sokajy resus négatif fa ny tena sarotra hita eny amin'ny bankin-dra. Ny sokajin-dra zany misy daholo fa ny tena betsaka ny O, groupe O, fa ny AB no hitantsika hoe somary vitsy ny olona manana ny sokajin-dra io tsy hoe andeha hividy rà amidinay ny rà tsy izay akory fa io kitapon-dra io vidina. Dia misy kojakoja izay lanina mandritry izay fanaovana ny fikarakarana ny kitapon-dra zay. Ny ho an'ny hôpitaly eto amin'ny hôpitalim-panjakana dia mitondra olona manolo rà. Fa kosa ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina dia ilay kojakoja nanamboarana anazy no sarany alaina amin'ilay angalana n'ilay kitapon-dra. Ny vidin'ny paosy anankiray dia 5,000 sy 7 ariary raha ohatra ka any amin'ny tsy miankina. Zay zany ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina zay fa ho ato amin'ny hôpitalim-panjakana dia mitondra olona roa. Zay zany mba angatahana. Ny 14 Jona toy izao ny anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-dra. Tenentina nankalazana ho an'ity taon'ity hoe andao izarara matetika ho fanomezanaina. Ho fanamariana ny 17 taona nahazoana ny fahaleovantena kosa indray ary dia hetsika 5 no entin'ny komina Alasora ho an'ny asaramanitra ka isantarana izany ny 20 Jona. Ankizy, mpandrahara sy mpitsara fanadinana CEPE 302 no isitraka sakafo ara-pahasalamana. Ny raiky amin'ny 20 Jona hodolorana solombody akoho ny zoky olona 70 taona no mihoatra. Ny 14 Jona kosa dia isy fiderana lehibe na ny podium évangélique tanteraina amin'ny kianja maitso. Itoy amin'ny arendrana sy podium iarahana amin'ny mpanakanto avy eny an-toerana kosa ny 15 ny volana ary faranana amin'ny hira gasy eny amin'ny kianja maitso amin'ny andro 20 Jona. Mamaim-pona avokoa ireo hetsika ireo. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ary ny maresaka iraisam-pirenena. Nisy olona vaovao 20 tapitrisa tamin'ny taondasa 2024 nanatevin-daharana ka nampiakatra ny tany olona ny findramonina maneran-tany raha nitatitra navoaka ny HCR na ny Haut Commissariat pour les Réfugiés. Ny ady Ukraine no tena nitarika fifindramonina betsaka indrindra. Firenena telo moa no tena voakasiky ny fifindramonina dia i Syrie, Ukraine ary Afghanistan. Andro miaratiana, Manora Andriamalala. Niakatra raiky amby 20 isanjato ny tany olona voatery mifindra-monina maneran-tany ny taona 2024. Raha nitatitra isan-taona nataony HCR na ny Haut Commissariat pour les Réfugiés, ny ady, ny fifandonana, ny tsy fanajana zon'olombelona, ny fanavakavana sy ireo endrika herisetra maro ary indrindra ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro no nampitombo io isy io. Mandodina ny 17 tapitrisa ireo mpifindra-monina maneran-tany raha natotanisa ny taona 2024. Olona ray amin'ny 70 mpifindra-monina avokoa. 12 tapitrisa amin'ireo mifindra ao amin'ny tany ihany. 5,4 tapitrisa mangataka fifindra-monina ny ivelan'ny fireneny ary 5,2 tapitrisa mila fanampiana sy fiarovana iraisam-pirenena. Firenena telo fotsiny no niaviany antsasamanelany ireo mpifindra-monina ireo raha ny taremarika. 4,5 tapitrisa avy ao Syrie, 5,7 tapitrisa avy ao Ukraine ary 5,4 tapitrisa avy ao Afghanistan. Olona 20 tapitrisa vaovao araka izany no nanatevin-daharana ka nampiakatra miopampana io tany olona mifindra-monina io hatramin'ny fiafaran'ny taona 2024. Fiakaran'izay tsy mbola nisy toy izany hatramin'izay raha ny fanamariany nataon'ireo tompon'andraikitra. Olona 5,3 tapitrisa no mpitsoponenana ary 12,5 tapitrisa no nafindra toerana ny taona 2024. Efa mananika ny 7,000 sy 3 alina sy 3 hetsy mpitsoponenana avy amin'ny firenena 30 no efa niverina nody ary olona mpifindra-monina 5,7 tapitrisa no afaka nody tamin'ny taondasa. I Turkia no tena firenena mampiatra ny mpitsoponenana be indrindra izay efa nisy 3,9 tapitrisa. Manaraka azy Iran nisy 3,4 tapitrisa,
i Colombiany sy 2.5 tapitrisa, Allemagne na 2.2 tapitrisa ary Pakistan nisy 1.7 tapitrisa. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao hatrany manaraka ny fampalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany hoarahanao rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana Sai vahiny Lilira Falala sy Clémence Rariny ireny amin'ity alina ity. Ny Pahay Lalana Fanirisoa Ernef sy ny mpanao gazety ary Finina Raelisoa izy ireo iresaka makasika kokoa zany ny makasika ny fizakana zom-pirenena ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao anasaka anao sady ny anaraka izay fandaharana izay rehefa avy eo aorian'ny fampalalam-baovao. Aorian'izay kosa ary no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Peter Pan eo andy. Ny tenako ary ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.